Limite toetr'andro eny an-dranomasina ny alakamisy 13 febroary 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny zoma 14 febroary 2024 amin'ny ora maraina. Hikorotana ny toetr'andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana, atsimo ary atsimo andrefana. Vokatr'izany dia ahery ny ranomasina ohatran'ny 3 metatra eo anelanelan'ny Mananjary sy Morondava no mialon-drano izay ateraky ny rivotra ary ho mafy ny tsofin'ny rivotra 20 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Vaingandrano hatramin'ny Morondava. Tsy azo atao mihitsy arak'izany ny andraika eo amin'ireo faritra voalaza ireo. Raha ohatra ny vaovao mahakasika ny toetr'andro izay omeny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana an'izany hitranga. Ho amorontsiraka atsinanana Cap d'Ombre hatramin'ny Cap Est anorana metatra ikotrika, ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Amin'izaveny ranomasina ny avin'onja dia manodidina 1.5 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro anorana metatra ikotrika, ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Amin'izaveny ranomasina ny avin'onja dia 1.2 hatramin'ny 1.5 metatra. Mahanoro hatramin'ny Taolagnaro anorana metatra ikotrika, ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Amin'izaveny ranomasina ny avin'onja dia 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatramin'ny Cap Sainte-Marie Ivalika Masoandro, ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Amin'izaveny aheriveny ranomasina ny avin'onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra. Misy ny alon-drano avy amin'ny atsinanana. Ho amorontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatramin'ny Cap Saint-Vincent, ho maina ny atsimon'ny Toliara anorana tandrifin-drahona ny Kafa, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray maraina. Ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ny Taolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Amin'izaveny aheriveny ranomasina ny avin'onja dia 2.3 hatramin'ny 3 metatra. Cap Saint-Vincent ny Cap Saint-André anorana tandrifin-drahona ny alina, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Amin'izaveny ranomasina ny avin'onja dia 1.3 hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint-André hatramin'ny Analalava anorana tandrifin-drahona ny avaratry Mahajanga ary ho maina kosa ny Kafa, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Itony ranomasina ny avin'onja dia ho latsaky ny 8.5 metatra. Analalava hatramin'ny Cap d'Ombre anorana tandrifin-drahona metatra ikotrika, miovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Itony ady ny mpanonja ny ranomasina ny avin'onja dia 8.5 hatramin'ny 2 metatra.